Jaona toko fahatelo. Ny resaka ny fanaovan'i Jesosy sy Nikodemosy. Jaona toko fahatelo, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 120. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, ny fahateram-baovao. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nankao amin'i Jesosy no ny alina ka nanao taminy hoe: Rabio, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: ataony olona ahoana no hateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny kibon-dreniny indray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zay ateraky ny nofo dia nofo, ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao zay iaviny na zay alehany. Dia tahaka izany zay rehetra ateraky ny fanahy. Nikodemosy namalika nanao taminy hoe: hatao ahoana no hahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe: ianao va no mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no nilazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho? Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra, afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Andininy faha 4 ka hatramin'ny faha 9. Ahoana ny hahazona ny fiainana mandrakizay? Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona, mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanamelika izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Zay mino azy dia tsy elohina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka laha tokan'Andriamanitra izy. Andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 120. Fanamelohana ho an'izay tsy mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra. Ary izao ny fanamelohana, fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Fa zay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava, sady tsy manatina ny mazava, fandrao hita miariary ny asany. Fa zay manao ny marina kosa dia manatina ny mazava, mba haseho ny asany, fa atao amin'Andriamanitra izany. Manambaran'i Jesosy indray i Jaona mpanao batisa. Jaona toko fahatelo, andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 13. Rehefa afaka izany dia tonga tany amin'ny tany Jodia Jesosy sy ny mpianany. Ary niara-ny toetra taminy tao izy sady nanao batisa. Ary Jaona koa nanao batisa tao Ainona, akaikin'ny Salema, satria nisy loharano maro tao. Dia nankany ny olona ka nataony batisa. Fa tsy mbola natao tao an-tranomaizina Jaona.
Ary nisy nifandiran'ny mpianatry Jaona tamin'ny jiosy anankiray ny amin'ny fanadiovana. Ary tonga tany amin'ny Jaona ny mpianany ka nanao taminy hoe: Raby ô, ilay tany aminao, tany andafin'ny Jordana, izay nambaranao, indro manao batisy izy, ary ny olona rehetra manatona azy. Jaona namaly ka nanao hoe: tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Ianareo ny vavolombeloko, fa hoy izaho, tsy izaho no Kristy, fa ny rahiny hialoha azy aho. Zay manana ny ampakarina no mpampakatra, fa ny sakaizan'ny mpampakatra, zay mitsangana sy miaino azy, de mifaly indrindra noho ny feon'ny mpampakatra, ary efa tanteraka izany fifaliako izany. Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy miena. Zay avy any ambony dia ambonin'izy rehetra, ary zay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka ny momba ny etỳ tany ihany no lazainy. Zay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra. Koa izay hitany sy ireny no ambarany, ary tsy misy mandray ny fanambarany. Zay mandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marina Andriamanitra. Fa izay niran'Andriamanitra dia milaza ny teniny, fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny ray tia ny zanaka, ka efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy.